tompoko lasy tompoko vavy dia ankafaliana indray no hitsidihana ny tokantranontsika rehetra manaraka tsy tapaka an'izao fandaharana sahila zao eto amin'ny MBS izao fandaharana izay arahanareo ihany koa ao amin'ny onjapeo ny MBS 95.4 ary afaka arahanareo ihany koa amin'ny tambajotra tserasera. Androany dia ny tenako mpanolotsaina tanàna zany Clémence Rarnirina no miaraka aminareo ny mpanolotsaina tanàna namana Lilira Faralamo dia tsy eto izy hoan'ny androany fotsiny ihany fa dia mitondra ny firaritso atsika rehetra ny tena na dia tsy eto aza. Tony mazatra dia iresaka makasika ny raharaham-pirenena, makasika ny vaovao mafana isika tao anatin'ny fandaharana sahila zao ka tony mazatra dia amin'ny alalan'ny fanadiadiana no entitsika hanokafana ny fandaharana ka dia tsy andrely ary fa dia hoarahantsika avy hatrany izay fanadiadiana fanokafana izay. Na dia teo aza ny raha matahora tamin'ny alalan'ireo mpitandro filaminana marobe ny rongo fitaovam-piadiana ireo dia afaka niditra tao amin'ny CDA vady fotsy ihany ireo vahoaka maro tonga namaly ny antso. Ny Filomary Karavalomanana moa dia nakahery ireo vahoaka ireo raha niditra mivantana tamin'ny antso Atarby. Maro ny vahoaka ankehitriny no efa tonga saina amin'izao fantrana lalina eto Madagasikara izao. Misy ihany koa ireo olom-boafidy no tonga saina ka efa manatevin-darana ny RMDM ho kosa ny filoha-hevitry ny RMDM avy any Mahajanga. Vahoaka Mahajanga tompoko tsisy ninina na lalana zany na fanampiana zany blabla foana tao fitonam-panjakana ao amin'ny province Mahajanga. Ary misy afatra nomeny député ao anatin'ny province Mahajanga maro namana zany fa tsy afaka tonononketo ny anarandreo. Maro député ao anatin'ny province Mahajanga tompoko efa miaraka amintsika fa mbola miady kely foana reo tsara hainareo vahoaka mivakinankaratra zany. So dia milaza nareo député mivakinankaratra maro efa miboaka fa député Mahajanga reo maro matahotra eny misy kanosa ray rofa ny akamaroandreo efa miaraka amintsika jiaby. Tsara zany fantaratsika zay député anaty vakinankaratra izany. Dia zay zany gaga rehefa tonga teto zay alohany andeha aty maro mpitandro filaminana ao amin'ny lalanao misakana jusque zay tonga aty. Rehefa zay koa andeha anaty lakoro be ty ato maro koa mpitandro filaminana gaga zay hoe manino ma rehefa reo mamory vahoaka dia mety, manino ma izay rodo be mpanoly rehefa mamory vahoaka tsy mety. Izy ty Madagasikara ty ataondreo ohatrany antokondreo, ohatran'ireo mandeha Barea lasa lagina lasa lagina ndraiky hatraminta mavoa amin'ny Barea tokony nandresy fa atao sasana ohatrany manday any tokony azy ny baolina kitra.
ny bariana ny vahoaka malagasy tompoko fa tsy nan'olo tokana aoka zava ny resaka ka ny tenina fara zay ty avy ana Majega rehefa vonona nareo vonona koa izahay. Ino moa zany ny fanadiadina nentsika nanokafana indray ny fandaharana Sailasao amin'ity alina ity toy ny mahazatra dia mandray vahiny ny fandaharana raisitsika mpitiavana atao anatin'ny fandaharana Andriamatoa raha miaran-tsoelina Lovalalaina izay mpandrindra nasionalin'ny jeune RMDM na ny tanora RMDM faly mandray anao eto anatin'ny plateau ny Sailasao tompoko. Eny Madame Clémence miarabanao koa de miarabany vahoaka malagasy tsy vaky volo zeren'izao fandaharana zao ary indrindra miarabany ireo tanora namana manerana ny nosy ihany koa. Ya nentsika nanokafana ny fandaharana hoy teo le fanadiadina izay miresaka indrindra mahakasika ny akony etsika izay notanterahan'ny RMDM tany Antsirabe tao Andrenivohitry Vakinankaratra. Ny farany herinandro lasa teo ny zavatra tsikaritra dia hoe isaky ny misy ny etsika ataon'ny mpanohitra Andriamatoa Lovalalaina dia tazana foana ary mikropaka ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny fanetsehana ireo mpitandro ny filaminana ho an'iny etsika teo amin'ny tany Antsirabe iny moa zany dia efa nambarana atao anatin'ny fanadiadina iny ihany hoe misy ny fanakanana teny amin'ny lalana nisy ihany koa ny ataontsika hoe fampiororona izay nitranga satria dia voadidina mpitandro filaminana ny toerana izay nanatanterahana ny etsika. Tiako mariana tia ampiandohan'ny fandaharantsika hoe androany 12 septambra itsika Andriamatoa Lovalalaina dia mankalaza ny andro iraisam-pirenena ho an'ny demokrasia ary izay indrindra ny tiako isariana anao anatin'ity fanadiadina voalohany ity hoe ahoana no andikanao manokana anireny sakatsakana izay nataon'ny fitondram-panjakana ireny izay tsy voalohany fa efa maromaro ihany tato anatin'izay 3 taona izay. Ie, marina tokoa zay Clémence fa melohany idirana amin'ny zavatra zay atsidiko kely fotsiny mikasika an'le kianja amin'ny Barea. Nisy reka Barea mantsiny teo. Ny fahitako azy zany amin'ny ankapobeny de nilaza ny président ny RMDM tamin'ny fanambarany teo fa tsy anina antoko irery ny Barea fa ny olo-pirenena rehetra. Ny zavatra misy anefa ny ataon'ny filoha de izy mieritreritra fa mampiombona ny kiranja amin'ny Barea. Aminay nefa ny zone RMDM mampisaraka le izy ny antony de tsotra. Tsy de lara-pahamehana marina fa tsara tokoa Andriamatoa filoha le kianja fa nindro anatin'le izy tsy lara-pahamehana le izy satria betsaka ny olona tsy manakany koanina amin'izao fotoana izao. Vola be no natokana lany ao anatin'le kianja nefa raha reny vola reny no zaraina isaky ny faritra misy ny kerea ny atsimo angamba ataoko fa mba misy fitongana zavatra zay. Zay no mikasika an'iny fa idirantsika le etsika tany Antsirabe teo. Ny zavatra misy moa zany de manjaka foana ny herim-pamoretany. Zay le izy manjaka ny jadona anatin'ny zavatra misy misy ny herim-pamoretana ary ny zavatra misy tamin'ny fotoana tany Antsirabe de feno. Tena feno mpitandro ny filaminana eny amin'ny gara, eny etsena, ny lalana iray manontolo ary ny zavatra hitsa sy tsapa moa zany ary marim-potitra de mpitandro ny filaminana avy ety Antananarivo mihitsy no nampidinina tany. Ny andry izay mibahana teo amin'ny lalana tokony idiran'ny olona makany amin'izay toerana nanovana ny hetsika. Zay zany zavatra misy de hita fa tena hoe manjaka ny herim-pamoretana, manjaka ny jadona tamin'ny hetsika natao tany Antsirabe. Zay aloha zany ny zavatra tsapa to. Mety matahotra, mety fatahorana ihany koa ve? Mety zay koa ve ny antony mahatonga an'izay fihetsiketsehana sy ataontsika hoe fanetsehana andreo mpitandro filaminana rehetrarehetra tao anatin'ny hetsika teny tao Antsirabe iny raha fahitanao azy ihany koa. Azo adika ho zay ihany koa ve le izy? Tena izay hoe azo adika le izy hoe tahotra satria tsy vao izay araka ny resaka teo hoe tsy vao izay no nisy ny hetsika izay nataon'ny mpanohatra fa de ohatr'ireny foana ny zavatra mitranga tsy maintsy mihetsika ny mpitandro ny filaminana ary tena maro ary amin'arivony nefa irahantsika mahita fa ny tsy fandriam-pahalemana nefany tena rahantsika mahita fa betsaka amin'izao fotoana izao any ambany ravikazo rehetrarehetra any betsaka ny tsy fandriam-pahalemana fa tsy vitany
mpitondra fanjakana no mandefa nyreny mpitandro ny filaminana ray ihany fa ataony erovany ny sezany ny mpitandro ny filaminana. Na de misy aza moa Andriamatolo valalaina ireny sakatsakany reny de tanteraka soamatsara ihany ilay hetsika izay no karakarainy ny RMDM atao Antsirabe nisy ny fampatsiahivana ireo FDIB ny vohitra tamin'ny fikeonandò national ny RMDM ho anao manokana nanahoana ny fahitanao ny akony ny hetsika tao Antsirabe iny tafita ve ny afatra na nisy azy zay ataontsika hoe sotasota nataony ny fitondram-panjakana izay. Nisy ny sakana ary tena nisy tokoa ny sakana tratra ny tanjona aminay mpanohatra tratra ny tanjona ny antony voapita ny afatra satria ny voizina tao de ny fanampitana any amin'ny faritra ny résolution 1 ino no ezahanampitaina isaky ny faritra ny zavatra iny de tratra ny tanjona fa raha tokony mbola ho betsaka noho ireny ny olona tonga de nisy moa de sakan'izay ny olona tsy afaka nanoatra ntsony ny olona satria voabahan'ny mpitandro ny filaminana ny lalana seraky ny tanàna fa aminay zany tafita ny afatra. Ny RMDM raha teo aloha raha nambaran'ny filoha-lefitra de hoe tsy hijanona intsony fa de hidina ifotony hitety faritra hitafa amin'ny vahoaka androany raha teo dia nanambarany nanao valandresaka ho an'ny mpanao gazety moa zany teo anivon'ny RMDM ary namafisina nandritra izany hoe isy indray ny hetsika any Morondava izy teo raha tsy diso ny voalohany volana Oktobra ny RMDM ihany koa etsy andany nefa manana rafitra mielipatrana manerana ny Madagasikara ny fantaniko de hoe inona no mahatonga ny mpanohitra zany amin'izao fotoana zao enina de eo raha ny sakatsakana hita ny mpanara-baovao hoe lasa me mahazo hery ianareo anatin'ny fanohirana ankehitriny. Mamela aloha iteny an'le anohy kely an'le afatra ao amin'ny le any Morondava amin'ny voalohan'ny volana Oktobra apitaina tokoa fa isy ny fidinany RMDM sy ny tanora RMDM any Morondava amin'ny voalohan'ny volana Oktobra ka manetana dinin'izao izahay tanora RMDM ny antony de tsotra ny filoha nasionaly ny tanora RMDM dia avy any amin'iny faritra iny ary efa nilatsaka debito amin'io faritra iny ka manetana anareo tanora ao Morondava ho tonga maro ary betsaka koa nefany ireo hidina avaty ande anamaro isanareo any ka ianareo reo mpitandro ny filaminana efa eninareo ny afatra manarahana raha hoany koa nareo zay nanarahanareo any tany Antsirabe. Manahoana lay fantaniko teo hoe inona ny tena mahatonga an'le mpanohitra zany ny fanoherana mahazovana amin'izao fotoana zao. Iny Madame Clémence mahazovana tokoa tena mahazovana tokoa ny fanoherana am'izao ny antony raha tsika mahita am'izao fotoana zao ny vidim-bary tsy mitsahatra ny fiakarany tsy mitsahatra miakatra ny vidim-bary ary ny vidina fitaovana fanaova-trano any karana reny tsy voafehan'ny fitondram-panjakana ny karana fa raha voafehany de tsy miakatra reny zavatra reny. Ty zavatra tiako resahana anatin'io zavatra anankiray io. Raha ohatra ka ty stylo anankiray ty arivo ariary. Raha arivo ariary ty de amidy 500,000. Amidy 500,000 ty iny zany le tongom-barotra 500. Fa izao ny zavatra misy ato amintsika. Ampiakariny fitondram-panjakana sy ny karana 3,000 ny vidiny ty zavatra anankiray ty. Rehefa ampiakariny 3,000 ty ezahany ty aveo ampidinina 2,000. Rehefa ampidininy 2,000 ty de mieritreritry avy ny vahoaka malagasy hoe nanao ezaka izy. Nanao ezaka izy nefa tsy tapan'le vahoaka malagasy fa mahazo tombony 500 izy no mieritreritra fa mahazo tombony any am'le vahoaka koa hoe efa napidina tokoa ny fanjakana nefa izy ao anatin'io fotoana io mbola mahazo tombony foana ary ny zavatra mety hitsanga amin'iny 2022 iny na tsy ho ela akory ary ho avy ny fifidianana ary ny filoha am'izay fa manao pré-campagne
rahantsika mahita zany na reny tany dego reny ary zavatra tsy ho vita foana no oeraoerana anatin'le zavatra misy fa any izy mampidina an'io PPN io izy a sady manao propagande izy a mety mieritreritsy ny akafony vahoaka koa izy a hoe nanao ezaka izahay ka de mitodika any aminareo vahoaka malagasy fa afetsen'ny fitondram-panjakana io fampiakarana vidina PPN tsy mitsaha miakatra io a sy io fitaovana fanaova-trano tena zay midangana mila tsy zakany vahoaka malagasy. Ny resaka moatsika teo Andriamatoa Lovalalaina mikasika ny hoe me mahazo hery a me mahazo aina ny areo nivon'ny fanoherana ny fanontaniana apetraky ny mpanara-baovao a ny vahoaka malagasy izay nitodianao vo teo de ny hoe manana ny atao hoe vahaolana tokoa ve ny mpanohitra raha ireo olana marobe ndresanao teo PPN sy ny kojakoja amin'ny resaka fanorenana manana ny vahaolana tokoa ary ve ny mpanohitra manoloana indrindra ireo olana izay mianjady amin'ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana zao resahanareo ihany koa ao anatin'ny RMDM ny hoe ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana no izy efa manana ny traikefa teo amin'ny fitantanana ny firenena dia afaka indray anarina ny firenena mbola namafisiny moa zany tao anatin'ilay fanadiadiana zany zay narahantsika vo teo hoe ka azony vahoaka itokisana ve izany fampanantenana izany zavatra izany. Raisiko Madame Clémence le farany hoe filoha Marc Ravalomanana ako izy ny filoha mpanorona ny filoha mitarika ny RMDM angamby rahantsika mahita fa raha resaka fifandraisana amin'ny raisam-pirenena kapoka an'izay zavatra zay raha ty fitondrana am'izao ty a hitantsika fa tafaletika lalina izy ihany no manana vahaolana am'izay rahantsika mahita ny zava-bitany tamin'ny fotoana nitondrany raha iny aloha zany a de manana fanantenana fa izy ihany no manana vahaolana amin'ny zavatra zay ny anankiray koa de zao hoe ny fandravana ny ACC sy ny CENI ny fialan'ny filoha ny antony tenenana ny zavatra zay de zao io no fehikevitra mivoaka tamin'ny fikaonan-doha izay no mahatonga anay tsy mitsahatra mamerina hoe ireo ihany ny vahaolana ny fialan'ny filoha zay ny vahaolana hitanay ao anatin'ny tanora RMDM. Zany hoe manamafy ny fehikevitra zany zay efa noraisin'ny RMDM tamin'ny fivoriana fikaonan-doha national natao teto Antananarivo zany amin'izao fotoana zao Andriamatoa Lovalalaina misesisesy ny resabe vaovao mamoehatra mivoaka makasika ireo mpikambana ao anatin'ny gouvernement hatramin'ny nijorony fa indrindra hatramin'ny nisiny ny fanovana ny gouvernement farany teo ministra maromaro moa zany izy ireo no voatontonona ka tonga hatramin'ny fametraha-pialany ny ministry ny Arena Kibonitany zany ny rahantsika nahita teo 3 andro monja taoriana ny endrena azy fa ny vaovao mbola mahenika sy miparitaka eny amin'ny tambazotra tserasera tao anatin'ny herinandro zao dia ny resabe ihany koa manodidina ny ministry ny serasera sy ny vadiny ary mpanakanto iray raharaha izay lasa miteraka disadisa sy fifanolanana eo amin'ity ministra ity sy ny gazety la gazette de la grande ile ny poirany vaovao mahakasika azy manomboka mivoaka mifanginany amin'izao fotoana zao ireo mpanohana ny fitondrana misy ireo miaro be fatany ny ministra misy koa nefa ireo miezaka ihany mandamindresaka mba tsy hisiny ny fahalotony ny endriky ny fitondrana ka ny fanontaniako Andriamatoa Lovalalaina de hoe aminao ve tsy efa voaloto no ireny raha rehetra ny sesisesy reny ity fitondrana ity. Tena marina zay Madame Clémence tsy hitako afenina tsony tsy hitako afenina tsony ny zavatra mitrango anatin'ny gouvernement misy rahantsika mahita ny fitazomana basy izay tsy nazahoana lalana am'izao le olona miriary manao vacances ny préfecture nefa rahantsika mahafantatra fa nilaza nanamarina nisy ny fipoahana basy miezaka zany anatin'ny olona anatin'ny fitondrana
tena hoe tsy maty manota anatin'izao fitondrana zao. Ny tiana tena anatin'ny zavatra zao de misy ny fanehoan-kevitra ataon'ny olona somary dira kely anatin'le resaka gadra politika. Anonona mihitsy aho hoe berijo anatin'ny zavatra zay. Fanehoan-kevitra natao gadra ny sitrin'izay zavatra zay. Misy nefa ny olona mitambasy nanao fitifirana nefa afaka miriary. Zahay zany mahita fa inona ny terma afaka ilazana an'izany hoe korotam-bolona ny ao anatin'izao gouvernement misy zao. Satria rahantsika mahita fa mitranga nisy ny fametraha-pialana tao amin'ny resaka ministry ny mihina tamin'ireny fotoana ireny, zao indray mitranga ty zavatra anankiray ty a. Resaka hoe ministra mamasosy a, rahantsika mahita moa zany zavatra rehetrarehetra zany a. Aminay zany de tsotra hoe fandravana ny gouvernement sy ny fametraha-pialan'ny filoham-pirenena ihany ny vahaolana. Mbola mamerina an'izay sy mitazona an'izay zay. Resaka ihany moa tsika teo ny ministry ny serasera Andriamatoa Valalaina, betsaka ireo resaka fametraha-pialany ianao de betsaka koa no mitaky ny fametraha-pialany na any anivon'ny tambajotra serasera zany a, eny fa na ny olavitry ny mpanao gazety ary. Ny fanontaniana lehibe manoloana an'izany de hoe hiroso am'izany ve ny ministra fa indrindra hoe hosa hanala an'io ministra io amin'ny toerany ve ny filoham-pirenena. Asa moa zay mety ho avoakan'ny filan-kevitry ministra satria larobitsika androany a, tsy fantatra zay mety ho avoakan'ny filan-kevitra. Narahantsika teo ny lohatenin'ny gazety Tia Tanindrazana mikasika ny hoe ametraka atao anatin'ny lohateny lehibe ny amin'ny hoe tsy ametra ny ministra Lalatina Mivady ozy tsy ametra-pialana fa miandro trongisina. Marena nefa fa io ministra io a dia tsy nisolo mihitsy hatramin'ny nidirana tao anatin'ny gouvernement. Ho anao manokana zany ahoana ny hevitrao amin'ny maha-RMDM anao, amin'ny maha-olon-tsotranao, mpanara-baovao ihany koa, ahoana ny fahitanao an'io resabe a, raha mamoehatra tena atao hoe misecouer amin'ny fiteny amin'ny teny frantsay fa hoe tena lasa tsodrivotra tena cyclone rivo-doza mihitsy a mahazo ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana zao. Aminay hitan'ora RMDM aloha izany amin'izao a, mafanafana mihitsy vaovao anankiray io. Ary tena mafana. Ary betsaka ny olona ny tena hoe miteny hoe miandro ny fametraha-pialana sa miandro trongisina. Fa de rahantsika mitazana eto hoe hosa hanala azy ve ny filoha. Raha tsy sa manala azy ny filoha, misy zavatra mamatotra ny filoha aminy ve. Satria efa betsaka ny efa nangataka hoe mifanesorana azy a, fa io izy eo ihany. Fa ny vahoaka ray manontolo mijery sy mahafantatra zavatra hoe aminay manokana zany a, olona tsy natao hitondra firenena ny olona ohatr'ireny. Ny antony de tsotra, ianao manana ndraikitra lehibe ao anaty firenena. Nefa raha mahita ny zavatra mitranga sy ny vaovao miely eraky ny vahoaka rehetrarehetra de miandry tsika hoe sandray fanapakevitra mikasika aminy ve ny filoham-pirenena. Arak'le fanteneniko teo moa hoe nisy ny fanehoan-kevitra ary vao omaly no nisy fanehoan-kevitra ihany koa nataon'ireo solom-bavam-bahoaka mpomba amin'ny fitondrana ao ihany koa ny IRD. Resaka mahakasika an'ity raha mafana ity nanaovan'izy ireo fanehoan-kevitra. Ho anao manokana be dia be koa no miteny hoe zany ve ny andrasana amin'ny député amin'izao fotoana zao, na tsahivinao teo na mafisinao teo ny hoe mijaly ny vahoaka, miakatra amin'ny vidim-piainana, misondro bidy ny entana rehetra, maneho hevitra nefa ny solom-bavam-bahoaka izay tsy de heno maneho hevitra matetika loatra dia miresaka mahakasika ny raha momba ny resaka gouvernement sy ny raha mety ho ahiahina mety hiteraka ndeha atao hoe fiozongozonana ao anatin'le gouvernement misy a, manahoana mety fandraisanao an'izay? Tena marina zany. Aminay tanora RMDM de tsotra. Solom-bavam-bahoaka miaro ny vahoaka. Ary ny zavatra misy a, ny solom-bavam-bahoaka ny fitondrana no betsaka ao anatin'ny androm-panjakana io. Fa ny loza de tsotra.
rehefa zavatra ratsy ve de arovana de miteny ianareo solombavambahoaka fa aiza ho aizy ianareo am'izao fahasahirana ny vahoaka latsaka de lalina anaty antsana zao tsy hainona feo misy ny kerehany atsimo misy ny solombavambahoaka any fa tsy hainona feo dikany de tsotra miaro ny tombotsoan'olombitsy ny solombavambahoaka zay misy ny mandraindraikitra fa le maro anisa zay anony fitondrana mihitsy no miaro ny tombotsoan'olombitsy de tsy ekinay zany zavatra zany tompoko fa zavatra ratsy ny zany solombavambahoaka rovana fa tsy ny vahoaka madinika izay ao anatin'ny fahasahiranana any izy ny tokony ho miteny. Miresaka vaovao mafana ihany tsika namana lovalalaina isan'ny anasoky etan'ny olona maro izao fitondrano zao ny hoe mandainga ambarako tsara mihitsy zay hoe ny olona no milaza an'izay a tsy ho averiko eto moa ilay nde atao hoe anaram-bositra apetaky ny mpanao Facebook raha ohatra izy ka miresaka filoham-pirenena zany any anatin'ny fanehoan-kevitra maro samihafa fitenitsika malagasy ny hoe aleo mifanena amin'ny mpamosavy a toy izay mifanena amin'ny mpandainga. Ny mpandrindra nasionaly ny antoko HVM moa Andriamatorivo Rakotovao omaly de tena nahitsy raha naneho hevitra taorian'ny fanambarana izay nataon'ny filoham-pirenena mahakasika indrindra ny resaka fanamboaran-dalana ao anatin'izany ny fanamboarana ny lalam-pirenena fahaenina. Arahantsika vetivety aloha izay fanehoan-kevitra famitinana ny fanehoan-kevitra nataon'ny mpandrindra nasionaly ny antoko HVM izay dia iverina eto tsika hanon resadresaka ao aorianan'izay. Ny teny, ny lainga de toy ny salaka ka ny tompony ihany no afatony. Ny mpitondra amin'izao de miezaka mafy manaratsy, mamafy lainga mba hamafana ireo ezaka ny fifanarahana sy ny tetikasa toy ny lalam-pirenena fahadimy Ambilobe Voemary, ny lalam-pirenena fahaenina Ambanjahadego, ny lalam-pirenena fahatelo-ambinifolo, ny lalam-pirenena faharoa, ny rocade est, rocade nord-est, ny Padev, Pic, Portomasina, PC23 loatra tamin'ny fitondrana filohery Rajonary Mampianina sy ireo mpamatsy vola. Ireo no nambaran'ny mpandrindra nasionaly ny antoko HVM Rivo Rakotovao raha nanao ampamoaka ny tena nomaly tamin'ny tambazotra serasera Facebook. Fanontaniana mipetraka ary zany, marina ve zany ny filazana fa tapitra amin'ity taona 2024 ity ireo famatsim-bola nentin'ity fitondran'ity ndreharehana. Any ireo ataoko ireo tetikasa zay nazahoana ny accord de prêt tao anatin'ny programme anasa ny draft ny document cadre napetraky ny filoha Rajonary Mampianina tam'izany de tapitra izy satria quinquennal 10 taona aizary le fanohizany raharaha na fanavozan-draharaha raha ilainy zany ho tapitra ihany ty ny 10 taona tonangy andro rajoely aloha fa hatramin'izao tsy zany tsy ahitanany hoe aizary no inona no zavatra rehefa teny an'izany mihitsy ny ireo mpamatsy vola hoe zay de vonona raha ohatra manana drafitra matipaika ianareo fa tsy fitenenana fotsiny hoe io ny vely ranoka ino zao aty anatiny ianao miafaka mirere am'izany fa ny olona mijery anao ary mandinika hoe ahoana moa ny lahara-pahamena amin'ny zavatra zay atao ka de mampalahelo le firenena mampalahelo satria betsaka ny zavatra vita tsy tanteraka akory firenena mandeha tsisy ambo eto hoe tena navitany tsara ray manontolo. Nambarany Rivo Rakotovao hatrany tamin'ny compte Facebook fa ny ambopody isy toerana no tsy aneken'ny mpitondra fa misy ny fifanohizan'ny asany teo aloha kanefa de izany ny fanambonitsaina tokony ananan'ny mpitondra. Ny Prime Ministre Tsay Christian dia anisany nanao revue des portefeuilles Union Européenne tamin'ny volana Oktobra 2024 mahafantatra tsara ny momba andreo tetikasa sy ny hafa izay hitanao amin'ireo document samihafa. Namoaka antota taratasy maro izy izay manaporofo fa fifanaraha-piaramiasa efa vita tamin'ny fitondrana Rajonary Mampianina avokoa ny akamaroan'ireo asa izay natomboka amin'izao fotoana izao. Manana ny honnêteté intellectuelle tokoa ve ny mpitondra? Raha zay ny azo ilazana zany de tsy manana izy. Raha zay ny azo ilazana ny olona miezaka foana manaratsy ny hafa. Lasaka izy miadika ny teny tokotaniny zany fa fitondram-panjakana ty filoham-pirenena zany ray aman-dreny zany. Marina lazaina amin'ny vahoaka tsy azo ambakaina amin'ny vahoaka zany lazaiko amin'ireo programme anasa ireo fa zany aniny ezaka natao tamin'ireny korotana tao anatin'ny 2024 reny dia anisan'ny jerevana hoe le filazanana hoe
revue na portefeuille miaraka ataon'ireo bailleur de fonds anisan'izany union européenne fantatry ny premier ministre am'izao fotoana izy ny premier ministre tao tam'izany ary ny fomba mampanao rehefa ohatra nde ohatra reny ny filoham-pirenena tamin'ny anay aloha de zay de manontany ministre izy na manontany conseil spécial ny ara-joary mampianina andeha anomboka n'lay andefa n'lay vava asa zahay na anomboka ny asa de anahoana kaigna lalana nalena atongavana an'io raha tamin'ny andro ravalomana io de tenenina hoe efa nytetavitsika tam'izao io tam'lay tetezamita moa de aloha ny olona nilaza hoe inona ny azo tam'izany zavatra le izy any tsy anatrano hoe le izy any tsy anao hoe any firenena voaka malagasy tsapa fa tsy manana izany toetra mahomby détail izany ny Florajoel antony tsy manana ilay atao hoe honnêteté intellectuelle ny mpitondra manana izany toetra izany dia milaza ny marina raha tsy ahivina nilaza rentany rendanitra ny Florajoel fony izy candidat filoham-pirenena ny taona 2024 fa tsy ankina amin'ny mpamajo vola mahazatra indrindra ny banky iraisam-pirenena sy ny tahirim-bola-panjakana raha tena ao amin'ny détail izy dia tokony tazona izay teny izany ary nanda tsy nandray ireo fanampiana avy any amin'ireo mpamajo vola izay lazany fa matoky azy raha fitinina angamba ny zavatra nambarany ny mpandrindra nasionaly ny antoko HVM na raha tsika tao anatin'ny fanadihadiana iny hoe fitinina amin'ny teny tsotra zay raha teo ny ataontsika hoe lohateny anga no safidiny ny mpanao gazety ny MBS nitondrana ny fanadihadiana iny dia hoe aza mamafy lainga aza mpifazana lainga ny vahoaka malagasy tonga dia fantaniana avy hatrany Andriamatoa Lovalalaina no apetrako aminao dia hoe maninona tokoa ny filoha ankehitriny no tsy mahasamy aiky fa tetikasa efa vita fifampiresahana tany aloha no tanterahana amin'izao fotoana izao ary maninona indrindrindrindra no matahotra izy hilaza ny fisiny ny fitohizana andraikitra amin'ny vahoaka malagasy raha ny fahitanao azy ny fahitako azy voalohany aloha zany tsy manana programa tena matipaika zao fitondrana zao reny zavatra reny raha ny tena marina fitohizana raha mpanjakana tokony miezaka ny fitondrana ny filoham-pirenena tokony hitsotra ilazany zavatra marina izay no mahomby de tahanao hoe ity zavatra tiane ka efa famatsim-bola teo aloha fa tohizana fa tsy mandainga ianao sady mamita bahoaka ao anatin'le zavatra misy hoe famatsim-bola enao no nahazo azy enao no moairaoera ao anatin'le izy aminay manokana zany ety amin'ny fanoherana de mahita hoe mbola efa teanao sahady ianao hoe propagande melohan'ny fotoana am'izao fotoana zao ianao de fa misy propagande sady alefanao satria le zavatra tokony mitsotra ianao hoe izay ny andrasan'ny vahoaka zay ny andrasan'ny vahoaka ary izay ny andrasan'ny olo-pirenena isika mpanao politika mitsotra milaza ny zavatra marina sy mahitsy miandren'izany ny vahoaka raha mikasika ny lalam-pirenena fahenina manokana moa zay nolazain'ny filoham-pirenena Andry Nirina Rajoelina fa tsy nisy nanamboatra tao anatin'ny 80 taona zay mihitsy nambara nisy nandritra ny lahateny izay nataony ny farany herinandro teo raha nitokana ny lalana teny rameny izy de marihana fa mbola de atao hoe tamin'ny 324 angamba ny tingamba ny ataontsika hoe sady maso mahita no zavatra ny ainana moa raha ny tenany manokana nandeha tamin'ny RN6 iny Andriamatoa Lovalalaina nandeha voalohany tamin'izany RN6 zany dia efa arabe ny kotana no nandehanana tamin'izany fotoana lalana izay vita tamin'ny andro ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana moa zany zay marihana fa nahavita nanamboatra lalana mirefy 209 kilometatra manerana Madagasikara tao anatin'ny fito taona ny tondrana ny firenena zany ny filoha Andry Nirina Rajoelina nahavita lalana 990 metatra zany hoe raha vadika kilometatra de 2 kilometatra mahery 900 dia manao azakazaka fisehosehoana oeraoera ozy ianao teo raisiko le teninao teo ary misy mihitsy no miteny hoe mbola mihevitra ny tenany mbola any anatin'ny propagande ny filoham-pirenena ankehitriny efa ndresahanao teo ihany zay fa tiako idiranao lalina kokoa ny amin'ny hoe ahoana ny fahitanao an'izay fisehosehon'ny fitondrana zay tsy voa tamin'iny resaka raha mena iny fa matetika isaka misy zavatra mitranga dia ohatrany efa zary lasa fahitany vahoaka zay sary zay
tena mariny zany tsy voazao lalana ataoko hoe tsisy 1 kilomètre lalana 1 kilomètre mahery kely izay no nanaovana fitokanana raha aminay ao anatin'ny tanora iray MDM zany a misy rafitra ao a ataoko angamba fa tsy tokony izy ny tokana azy misy be ny tanàna ao amin'io tanàna io anjara ndraikitry ny be ny tanàna zany izy mihitsy manetry voninahitra zay ny fandikanay azy satria ezahany amin'ny zavatra rehetra atao izy daholo ny tokana azy de izy no miseho vahoaka na tsy andrara ndraikitry ny ary zay le propagande melohan'ny fotoana izy zany no miseho moeraeraky ny zavatra rehetra zay tokony atao a de izy ny te hisongadina efa propagande melohan'ny fotoana daholo zany mahomby ve nefa n'izay tetika zay raha fijerinao azy manokana tsy mahomby ny antony de tsotra tsy mifahavitana zavatra i zavatra bitika loatra reny no ambabona amin'ny fonony vahoaka fa ny zavatra jeren'ny vahoaka zao a de mifiaina n'izay latsaka katerena ny famahanao olana zany hoe ty fitondram-panjakana ty a tsy malala ny lahara-pahamehana ho an'ny vahoaka fa ny zavatra ataony de ny fisehoana ho an'ny ahoana ny rezako an'izany tsy ny mahasoan'ny vahoaka zany no tanjona anatin'ny zavatra misy a fa ny zavatra ampisehoany a de ny oairaoairany zay ao anatin'ny fitondram-panjakana zay zany ny zavatra misy tsy mijery zay ho an'ny vahoaka izy zany fa ho an'ny tenany zay ngamba ny amaritako azy farany Andriamatoa Lovalalaina iresaka foitsika na mety afaka idiranao lavalava ihany koa makasika ny resaka fitantanana ny firenena matetika moa rehefa maneho hevitra ianareo anivon'ny fanoherana de miteny foana an'le hoe navigation à vue zany hoe tsy misy drafitra hitondrana amin'ny firenena fa de ohatrany hoe rany aty amin'ny any misehatra ho fitaterana de hoe eny an-dalana mifoka sigara zay le fomba fiteny hatramin'izao tokoa mantsy de mbola tsy teraka ny PEM na ny plan émergence Madagascar inona no antony raha ny fahitanao anazy a be de be ny andeha atao hoe pimaso ataon'ny filoham-pirenena zany hoe izy mihitsy midina mandeha moa zany fa tsy hoe midina mbola miresaka ampandrara vahiny hitatsika zany tamin'ny fampiresahana tamin'ny Remedef tany Paris tamin'ny farany teo a inona no antony mahatonga an'izay PEM zay mbola tsy teraka raha ny fahitanao anazy a ary inona no mety akon'izay eo amin'ny fiainan'ny firenena amin'ny ankapobeny satria miankina amin'izay drafitra ho apetraky ny fitondram-panjakana no ahafahana mamaritra ny dingana vita sy mamaritra ihany koa ny dingana mbola ho atao ao anatin'ny fitantanana ny firenena ny zavatra misy aloha zany eto a ny fahatanay tanora ray MDM azy de tsotra tsy misy le PEM ary tsy misy koa ny vola anatanterahana an'izany raha itsika ohatra fotsiny hoe nisy ny fitokanana ny orinasa etanol aiza ho aiza zany am'izao fametrahana ny vatifehizoro fotsiny ny teo a de nanjavona tsy fantatra hoe inona ny toy any misy koa ny resaka gasikara fanamboarana fiara tsy hitako ny hoe ohatrany ahoana ny toy any raisina koa zao ty farmady fanafody tsy fantatra hoe ahoana ny toy iny ary io anisan'ny nivoahany tany ivelany tamin'ireny fotoany reny izay irahantsika malala fa fielaka tamaina ny azo avany tonga teo ivaty moa izy tamin'ireny fotoany reny a miandry tatitra zay vokatra azony avany ny vahoaka malagasy a tsy zany ny zavatra nitsa fa ny saromana tamin'ny fahatezerana ny zavatra hita teny ny dikany a nahodina tany ny resaka noho ny antony tsy nisy vokatra azo ny tany fean'izany tsy manana drafitra matipaika hitondrana amin'ny firenena zao fitondrany zao fa de fa hoany fotsiny lalanakandeha de zao ary ny mpamatsy vola ve aminao manokana mahatoky an'le fitondrana raha ny fijerinao azy manokana ao anatin'ny fanoherananao manazava kely aho hoe ahoana moa ny atokisan'ny mpamatsy volana zao fitondrana zao raisiko ohatra fotsiny hoe
teo amin'ny fitondrany président Marc Ravalomanana nanao fanonganam-panjakana zao fitondrany zao ny totongana ny firenena niditra teo amin'ny fitondrana ny président Erazana Rampampianina niarina ny firenena niverina eo amin'ny fitondrana Andriamatoa Filomambahoaka voatsela akory ny enitsika ny PIB am'izao fa moins 5,7 izay ry zareo milaza fa ho tafakatra 4 ahoana moa ny atokisan'ny mpamatsy vola an'izany zavatra zany fa miresaka ireo satria raha mahita fa tsy mahay mitantana ny fitondram-panjakana ny volan'ny Covid tsy fantatra hoe aiza mifandehany tsy misy ny tatitra zany zavatra zany anisany hoe tokony mba hojereny sy olo mavambahoaka hoe aiza ho aiza ny zavatra zany nisy efa resaka momba an'izany tamin'ny androm-panjakana tao amin'ny Senat amin'izany fotoana zany a tsy misy fitohizan-draha ratsy no tamin'ity amin'izao fotoana izao ny dikany a tsy atokony hovinana zao fitondrany zao ny mpamatsy vola satria tsy misy tompoko ny mangarahara mankasitraka anao sotra betsaka Andriamatoa raha miaran-tsoelina lova lalaina mpandrindra nasionaly ny tanora RMDM tamin'izay fanehoan-kevitra BDB nentinao sy narosinao tato anatin'ny fandaharana Sahila zao tamin'ity alina ity omeko teny farany ianao satria inoko maromarina fa mety mbola misy afatra tianao mampitaina na famerenana ihany koa nga anireo afatra mety tokony hamafisina amin'ireo tanora namanareo anatin'ny RMDM anomeko anao ny teny farany hamaranantsika ny fandaharana. Eny Madame Clémence ny teniko farany de mitodika aminareo tanora namana indrindra fa ny tanora ao anatin'ny zao fitondrana zao rehefa misy rery tanora namana zavatra tsy mety ataony fitondrana masahi mijoro masahi miteny masahi manohatra ny zavatra tsy mety manainga nareo tanora namana izay mahatsapako fa tsy mety izao fitondrana zao sy fitantanana raha-pirenena mijoroa masahia mitsaka manohatra ny tsy mety andao iaraka aminay. Mankasitraka anao am'izay teny farany zay a ny fandaharantsika raha teo namana lova lalaina dia Sahila zao ka dia inoko maromarina fa de tafita tafapaka any amintsika rehetra mpanaraka ny fandaharana izany afatra izany a ny efa tamin'ny tanora moa izy fa inoko maromarina fa mety efa amintsika rehetra izay mpanaraka tsy tapaka ny fandaharana Sahila zao eto amin'ny fahitalavitry ny MBS dia izay ngambany aloha ny azona tolotra androany amin'ny zoma ianareo dia araka amin'ny namana Bao sy Arfine ny tenako kosa inoko maromarina fa efa tafaveriny namana Lilira Farala amin'ny herinandro dia mametraka ny mandra-piona izahay ho amin'izay amin'ny herinandro manaraka izay mankasitraka tompoko amin'ny manaraka indray.